mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba antsika revaka malalatra ity alarobia fa iraika amby roapolo ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie toko fahatelo ambin'ny folo, Deutéronomie toko fahatelo ambin'ny folo ny toko faraika ambin'ny folo azafady, andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faraika amby roapolo. Deutéronomie toko faraika ambin'ny folo, andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha iainy tsara ny didiko izay andidiko anareo anio ianareo, ka ho tia any Jehovah Andriamanitrareo sy hanompo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra, dia alatsako eo amin'ny taninareo ny ranonorana amin'ny fotoany dia ny lohaorana sy ny farahorana, mba hanangonanao ny varinao sy ny ranom-bolom-pokao ary ny diloilinao, ary ampanariko ahitra ny sahanao ho an'ny biby fiompinao ary hihinan-kanina ianao ka ho voky. Kanefa mitandremo ianareo fandrao ho voafitaka ny fonareo ka hivily hanompo andriamanitra hafa sy hiankohoka eo anatreno ianareo. Ary dia hirehitra amin'ireo ny fahatezeran'i Jehovah dia hanampina ny lanitra izy ka tsy hisy ranonorana ary tsy hahavokatra ny tany. Dia ho landringana faingana ianareo tsy eo amin'ny tany soa izay omeny Jehovah anareo. Koa alatsaho ao amin'ny fonareo sy ao amin'ny fanahinareo zao teniko izao, ary fehezo ho famantarana ao amin'ny tananareo izy, ka aoka ho fehy fampahatsiarovana eo ambony andrinareo, ary ampianaro ny zanak'ireo zany ka resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha eny an-dalana, na mandry na mifo, ary soraty eo amin'ny toram-baravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao izy, mba ho maro ny andronareo sy ny andron'ny taranaka-reo ao amin'ny tany izay ninenan Jehovah tamin'ny razanareo omena azy, toy ny faharetan'ny lanitra ambonin'ny tany. Ray masonao manamasina ny fahamarinana tenao ny fahamarinana. Amen. Tatoato tamin'ity taonjato ity zay tao anatin'ny roapolo taona na teo eo na telopolo taona teo eo, dia saika fitenin'ny olona antsoina hoe karma. Ny teny hoe karma. Ny karma dia fotom-pisainana boudista, fotom-pisainana hindoista na hindou, izay ao anatin'ny azo lazaina hoe tena zava-dehibe amin'ny hindouisme sy ny théologie na filozofia ao anatin'ny boudisme ny atao hoe karma. Ka rehefa miteny hoe karma dia ndraindray be dia be nandikan'ny olona azy, be dia be nandikan'ny olona azy ireo mpivaofy, ireo ataontsika hoe tantaram-pivavahana na tantaram-pinoana na koa filozofia tatsinanana maro dia samy manana ny fijeriny antsoina hoe karma. Ny hevitry ny teny hoe karma teny sanskrit karma. Ny hevitry ny teny hoe karma raha baka teny dia hoe action na zavatra atao zany na hetsika atao, ary ny andikan'ny fiarahamonina azy dia toy ny hoe valiny natao. Amintsika malagasy raha tsorina dia zao tody mety manakaiky antsoina hoe karma. Dia zany hoe raha ohatra ka manano tsara ianao dia tsara ny valiny nataonao, raha ratsy nataonao dia mioty ny ratsy ianao. Toy ny milaza fa ny zavatra ankehitriny izay iainanao ankehitriny dia akony ny zavatra nataonao tany aloha. Zay no andikan'ny fiarahamonina no antsoina hoe karma amin'izao andro ao. Tsy dia diso loatra akory zay, tsy dia diso loatra akory zay, fa tsy dia zay loatra ny fijeriny antsoina hoe karma. Misy mantsy rehefa mamaky ity bokin'ny Deutéronomie ity dia mampifandray ity Deutéronomie ity izy amin'ny karma. Ny antony dia satria ny boky Deutéronomie dia manazava manao hoe raha miaino ny feon'Andriamanitra ianao dia milamina. Arakaraka ny fihetsika ao zany no ilamina ny fiainanao. Arakaraka ny fiainonao, arakaraka ny nataonao ihany
no ilamina ny fiainanao. De zay mahatonga lay ireo mpivaofiny deutéronomie zany a ndraindray miresaka ny antsoina hoe karma izy. Fa raha ohatra ka mandroso kely tsika milony hitsofoantsika tanterako anatin'ity deutéronomie toko faika ambin'ny folo ity dia mandroso kely tsika mijeno ny karma ange raha ny tena marina tsika hoe be deaibe ny heviny fa ny anankiray am'izay tsy tokony adoroana de ny hoe ny fifandraisan'ny fomba fijery moa zany a satria renao isan'andro eny amin'ny tontolo eny amin'ny fomba firesaka eny amin'ny kolotsaina andavanandro na culture générale ny olona eny dia azava ararotana nazavana ihany satria matetika io tsika zao de resahin'ny olona hoe ny fivavahana kristianina koa nge misy karma tsy de le karma amy lafiny hoe fotom-pisainana boudista na fotom-pisainana hindou loatra no eto. Fa ohatsika manao hoe ny tena fijerin'drareo azy ndraindray de ny hoe ny fifandraisan'ny ego sy ny fanahy dia hoy ny fijeriny azy manao hoe filozofia zany tiana fahendrena manao hoe rehefa enonao ny ego anao a de miteraka zavatra mihiby zay matoa mihiba ny mitranga zany hoe matoa misy zavatra mitranga mihiba negatifa de satria hoy ny hindou na ny boudista dia satria ny lafiny ny ego anao no enonao zany hoe nofinao ny tenanao mahenao anao nenonao de rehefa iny ny enonao dia miteraka zavatra mihiby zay eo amin'ny fiainanao. Fa raha ohatra ka tianao kosa ho izy ny hitrangan'ny zavatra miabo ao amin'ny fiainanao de noy ny fanahinao zay fotsiny ihany foto-kevitry ny ataontsika hoe en philosophie bouddhiste ny aminy hoe karma hoe ny fanahinao enona rehefa tianao ny iaino ny zavatra miabo zany moa zavatra atsika hoe fivavahana tsy mitombona amitsika fivavahana kristianina mazava ho azy fa satria tsy inona moa misokatra eto am'izao tontolo zao tsika fampidipiditra be ny voambolana mamaky gazetitsika mijery tele tsika mijery horonan-tsary isan-karazany tsika de mahita andreny voambolana ireny. Ity boky deutéronomie ity de tsisy ifandraisany mantsony hoe karma mihitsy marina fa miteny eto Andriamanitra hoe raha ohatra ka miaino ahy ianareo a de milamina ny fiainanareo dia ho voky ianareo dia hazorana ianareo dia ihinana ahitra ny feno ahitra ny sahanareo ho voky ny bibifofonareo fa raha tsy miaino ahy kosa ianareo de zao ho ringany ianareo amin'ny tany zay omeny Jehova anareo satria hidy ny lanitra tsy misy ny orana dia tsy karma mihitsy. Inona tsy makarma azy? Tsy makarma azy a ary tsy mahatody azy koa satria hitako hoe manakaikaiky kokoa ny karma dia ny tody sy ny tsiny izay fantatry ny malagasy tsara mihitsy iny aza no manakaikaiky kokoa fa zany hoe amin'ny boky de deutéronomie de zao Andriamanitra eo afovoany Andriamanitra no mpamaly ny natao zany hoe Andriamanitra no mpamaly ny natao tsy hoe ny natiora ny mamaly ny natao tsy hoe lay lalàna ao anatin'lay zavaboary no mahatonga an'lay fahavoazana na fahombiazana fa ao amin'ny boky deutéronomie de zao ny finoanao ny finoantsika ny firaketam-potsika amin'Andriamanitra no mahatonga fitahiana sy fifaliana ho tsika ary ny fialantsika amin'ny didin'Andriamanitra no mahatonga fahavoazana ho atsika. Dia eto ary avako malala ity boky deutéronomie toko faika ambin'ny folo ity zay miresaka ny andininy fadelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fa raika amby roapolo de mampianatra zavatra rono mihitsy de ny hoe zao no izy enoy tsara ary akato avy ny didin'Andriamanitra enoy tsara ary akato avy ny didin'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra zay matetika verimberitsika ito hoe sady lalana io ny fiainana io ny fifaliana io ary mitondra fitahim-pahasoavana ao atsika ny fanarahana na fankatoavana lay didin'Andriamanitra dia hotsika manao hoe zay ambaran'ity andininy vitsivitsy ty de ny hoe
iaino akato avy ny didin'Andriamanitra. Zao anefa raha ohatra ka mijery tsara ny tontolon'ny bokyny Deutéronomie tsika ary mampifandray zany any amin'ny soratry ny testamenta vaovao de manazava fa ny olombelona dia tsy mandeha ho azy ao anatin'ny olombelona ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra satria ny ota efa tafiditra tao anatin'ny olombelona. Rehefa tafiditra tao anatin'ny olombelona ny ota dia lasa tsy tia lalàna ny olombelona, tsy tia didin'Andriamanitra ny olombelona satria tafiditra tao anatin'ny olombelona ny fahotana. Tsy maintsy volena zany ao anatin'ny olombelona indray ny fitiavana ny didin'Andriamanitra. Ny boky Deutéronomie zany de manazava eto manao hoe ahoana ny fomba ambolena na anirin'ilay fitiavana ny didin'Andriamanitra ao anatin'ny olombelona indray dia tsotra nazavain'ny boky Deutéronomie na hoe amin'ny alalan'ny fahatsapahanao ny fitahian'Andriamanitra. Rehefa tianao no tahiana de ajao didin'Andriamanitra io. Fa rehefa tsy ajainao didin'Andriamanitra io de voakapoka ianao na koa mienjery ianao na koa vomafy ianao. Amin'ny alalany zay ataontsika hoe karazana rétribution ny teny frantsay zay no aniriny ilay didin'Andriamanitra ao anatin'ny olona indray. Mazava ny teny boky Deutéronomie ho tahiny ianao raha mivoaka raha ajainao zao didin'Andriamanitra izao Deutéronomie toko 8 de ho tahiny ianao raha mivoaka, ho tahiny ianao raha miditra, ho tahina ny fanaova mofonao, ho tahina nateraky ny kibonao. Fa raha miala am Jehovah Andriamanitra kosa ianao de mitohy ny ry ambany ery. Ho tsika manao hoe zava-dehibe ary aseho ny boky Deutéronomie fa ny mpino de tokony manaja ny didin'Andriamanitra. Tsy mandeha ho azy ampino anefa io, tsy mandeha ho azy amin'ny olona anefa io fa tokony andeha ho azy ampino koa. Dia zay ny ilana ny fifikirana amin'Andriamanitra, zay no ilana ny fifikirana amin' Jesoa, zay no ilana ny fifikirana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mba hahatonga ny olona, mba hahatonga atsika aniry ao am-potsika, ho velona ao am-potsika lay fitiavana lay didin'Andriamanitra. Fanzavatra faharoa zay asehon'ity boky Deutéronomie ity de zao miabo na hoe pozitif na tsara ny fanatanterahantsika, ny ateraky ny fanarahantsika ny didin'Andriamanitra. Raha ohatra ka mamaky isika ny teolojia Martin Luther ohatra de ny hoe zao ngeno izy afaka manaraka ny didin'Andriamanitra itsika satria tsika efa tahin'Andriamanitra. A Martin Luther de ny hoe ny fitahin'Andriamanitra ny lasa alohan'ny didin'Andriamanitra mihitsy ary. Zany hoe Andriamanitra de zao tia atsika izy. Ary ny olona tian'Andriamanitra sy mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra no afaka manaraka ny didin'Andriamanitra. Ary de zay mihitsy anefa na de aty amin'ny testamenta taloha ary de zay mihitsy no ambaran'ny boky Deutéronomie no afahan'Andriamanitra avy any amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, no afahan'Andriamanitra avy any amin'ny trano fanadevozana ny zanak'Israely, de nomeny fahasoavana, nomeny sakafo tany anefitra, nomeny tany tondra dronono sotately, de omeny tany hoentiny manatanteraka ilay didin'Andriamanitra. Ao amin'ilay tany izay tanyny fahafahana, tany tondra dronono sotately no iaina ny zanak'Israely ny fanompona sy ny didin'Andriamanitra. Zay mahafahasoavana azy. Andriamanitra tsy heverin'ny olona fa ny hoe ny herin'ny tena no natanterahana ilay didin'Andriamanitra. Zay mahasamihafa azy amin'ny karma, satria ny karma de manao hoe miankina aminao ianao nataonao de zakao, manao ny tsara ianao de zay zany, manao ny ratsy ianao de zakao. Fa amin'ny boky Deutéronomie amin'ny soratra masina dia tsy de zay loatra. Tsy de zay loatra. Marina fa misy an'izay eo hoe raha ohatra ka manao ratsy dia miatraika ny valiny. Fa amin'ny kristiana de zao anelanelany lay valina ataon'le olona de zao misy ny fibebahana. Misy ny fibebahana raha ohatra ny olona anankiray ka nanao ny tsy nety izy dia mibebaka izy, mila mibebaka izy, mila mibebaka izy, miverina amin'Andriamanitra izy.
ary zay natokan'i Jesosy to amin'ny azy fijaliana nge mandray zay fifonan'ny olona zay am'izay fotoan'izay ao anatin'izay famelan-kelo noho ny fifonan'ny olo zay dia mamela elok'Andriamanitra dia raha jerena amin'ny fomba fijery zao de hoe tsy misy le karma tsy miatraika le karma satria la izy efa nentin'i Jesosy to amin'ny azy fijaliana noho zany dia ny zava-dehibe zany de izao ny fibebahan'ny olona raha ohatra ka tsy tanteraka n'lay didin'Andriamanitra raha ohatra ka tsy vita n'lay didin'Andriamanitra de izao mila mibebaka izy tena mibebaka marina tokoa nefa fa ny faharoa de izao amitsika kristianina koa de tsy ny hoe nanao ny tsara ianao de le zavatra tsara eo aminao eny de vokatry ny fiezahanao satria zay koa le karma hoe matoa tsara nge nazonao ankehitriny dia ny nanao ny tsara ianao tsy zay loatra foana ny fahasoavana raha izay tsy fahasoavana tsony ny fahasoavana fatria raha ny fahasoavana de zao ny zavatra tsara eo aminao dia tsy vokatry ny fikelezanao any fa ny mahafahasoavana ny fahasoavana de zao hoe tsy avy aminao le izy fa avy amin'Andriamanitra zay mahatokany hoe tsy ekentsika ny karma tsy mifanaraka mihitsy amin'ny vavahana kristiana fa ny tsara eo amintsika de zao vokatry ny fitiavan'Andriamanitra ny fahasoavana ny tsara eo amintsika de zao ny fanotrampon'Andriamanitra tsy hoe misy zavatra tsara ny fiainanao na zavatra tsara anao de tsy hoe vokatry ilay zavatra natao tany aloha iny mazava ho azy misy ihany zany fa izao raha mifoto-kevitra protestanta mifoto-kevitra kristiana de zao manao hoe betsaka ngeny ny asa mafy fa tsy tafity fa ianao ny asa mafy ary mety tsy de ny asa mafy kory aza fa ny men'Andriamanitra fifaliana sy fitahiny zany hoe lay Andriamanitra tompontsika io de Andriamanitra tia atsika ary ny fitiavany atsika miloma mandrakariva ny fibebahantsika aza satria na de mpanota azy sika de tia atsika Andriamanitra de mandrotsaka ranon'olana amin'ny ratsy fanasiny tsara fanahy izy mamposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanasiny tsara fanahy izy hoy Jesosy amin'ny toriteny ao Matio zany hoe lay fifaliana eo amin'ny fiainantsika zany de zao le fahasoavana eo amin'ny fiainantsika de zao nahoana de ity tena vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra tia atsika fotsiny Andriamanitra ka tsy afaka mitentsika manao hoe za nge tsara matoa ohatrao de za tsara za mendrika za masina ary matoa ianao vomafy ohatrao de zao satria ianao ratsy satria ianao nanota satria ianao izay mantsy amin'ny hindou sy ny boudisme dia hindoisme sy ny boudisme de tena zavatra zay mihitsy hoe ny zavatra mitrango amin'ny fiainanao dia ny ratsy eo aminao dia zakao fa matoa ratsy io de zavatra tsy nentina ataonao fa hitantsika tahaka ny bokin'ny Joba amin'ny tenin'ny Elifaza sy Bildad de zay mihitsy eto mpamagnano ary de mampahery anao reto lafin-javatra roa eto de boky Deutéronome ity voalohany de zao ny fitiavanao an'Andriamanitra ny fiainono ny tenin'Andriamanitra ny fiezahanao ao anatin'ny fahasoavana ifitotra amin'ny tenin'Andriamanitra de mitondra fifaliana ho anao mitondra fiadanam-po ho anao Andriamanitra te hiavana aminao no aseho amin'ny boky Deutéronome Andriamanitra te hitay anao Andriamanitra te hiaro anao zay nitikan'ity lalàna ity lalàna be dehibe ity zao nataon'Andriamanitra ho fiarovana anao tsy ho simba nataon'Andriamanitra ho fiarovana ny fiarahamonina tsy ho simba no zany de izao tiavo ny didin'Andriamanitra tiavo Andriamanitra ary matoky fa raha ny zanak'Andriamanitra sy ny asan'ny tanan'Andriamanitra de izy miay azy ary Andriamanitra to boky Deutéronome de manazava fa tsy mampitovy ny manompo sy tsy manompo izy lay manompo eto de izao lay olona tia ny didin'Andriamanitra lay miezaka ao anatin'ny fahasoavana iainona ny tenin'Andriamanitra ary ilay tsy manompo kosa eto de lay mandeha miezakazaka manompo sampo ny boky Deutéronome io lay miala amin'ny didin'Andriamanitra lay miala amin'Andriamanitra lay miala amin'ny fitiavana an'Andriamanitra Andriamanitra le tadanao le afaka malala an' Jesosy Kristy tompo ny azo fijalian' Jesosy zay tsaroantsika manokana amin'ity kareny ity anazava ny fonao fa ny fahotatsika de efa nentin'i Jesosy to amin'ny azo fijaliana ary ny didin'Andriamanitra de izao didy izay efa hitarihan'i Jesosy atsika mba ho tanterahana de mandiny tena ariavako amin'ity fotoanany kareny ity ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra fa toy izao isika noho ny fahasoavan'ny tompo
mivavaka tsika. Tompo ao misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao fa nomenao anay ny lalàna sy ny didinao, ahafantaranay ahitanay ny fiainana. De ataovy tianay reny lalàna reny tompo, ataovy mahay miaino anao zahay. Be dehibe ireo karazam-pampianarana, be dehibe ireo karazan-jahatra maro samihafa manelingelina ny sofinay ka tsy hainonay ny fitiavanao, tsy hainonay ny famboraham-pitiavanao. Ko azokafo ny sofinay tompo aiaino ankatoy ny didinao. Fitahina sy fifaliana ny fanarahananao Andriamanitra. Manaiky antoka anay ianao satria Andriamanitra fahasoavana de azony zay fa tsy mahazonanao. Azony ho tiany sitraponao. Azony ho tiany fanarahananao. Dia mivavaka zay Jesosy, jereo ny tokantrano tsirairay avy, jereo ny mpiray tanindrazana aminay, jereo ny mpiarabelona aminay, jereo ny fiangonanao mitory ny didinao sy ny fahasoavanao. Ataovy mafana fo, ataovy mandroso amin'ny asa tsara ny fiangonanao. Dia ampahireo zay Jesosy, amakivaky ny fiainanay indray amin'ny herinandro mbola atenatenany ity, ny fiadanam-po sy faharetananao ny tsara. Aminarao Jesosy no azafaka izany. Amen.